Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raha lasana bavy ato anatin'ny firenena Islam sy ny namana akaiky rehetra mpanaraka ny tambazotra serasera Facebook. Ito zany tenako androany mba hanao video kely satria niezaka mba nanaraka foana zany manoloana an'le savorovon-draha misy mahakasika ny hira mandalo any am'le titre hoe Allah Akbar iny. Nanaraka akaiky zany na le publication misy na commentaire misy, ary koa mba nisy nanao partage zany rehefa hita fa tokony partagena le zavatra tenen'ny namana zany manoloana ty situation ty, mba niezaka koa nanao partage betsaka. Niezaka koa zany mba nanao karazana publication koa naneho zay tsy hafaliana manoloana situation iny zany ny tenanay. Fa amizao amizay zany mba nanao video kely amizay mba hanao résumé kely amin'ny zavatra azon'ny tegna ono sy ny hanolotra fampaitsahivana na koa zany ny fanehoan-kevitra ny tenako manokana zany manoloana ny situation misy. Ny zavatra tsapako zany tamin'ny kabary ty maloha voalohany, dès le début efa maro ny melo fa mety hiteraka zavatra olana be raha ty ndraiky savorivory de efa nanakana sasany. Dès le début koa zany efa nisy karazana fampiresahana araka ny nambaran'ilay mpamorona hira, misy niantso azy mihitsy zany le olona zay mahalala raha mahakasika finoana Islam de nifandresy lahatra hozy izy refa tsisy naharesy lahatra ny namany na le mpamorona hira na koa zany ile mpampatsiahy zany, de nangala décision le mpamorona le hira fa hoe tsy ho fafana zany le hira fa hoaroso foana zany, de karaha igny amizay zany niafarany. Ino amizay niafarany? Niteraka problème entre samy mpino silamo le satria tsy nitovy hevitra, de lasa faniratsira, mifagnasasaha ny maro zay ny karazagna niteraka fiparitahan'ny teny ratsy maro isan-karazany amin'ny réseaux sociaux iny zany zavatra io. Io koa zany amle olana koa entre niteraka koa zany karazana ino ty tsy filaminana eo amin'ny kristiana sy mpino silamo koa zany vokatry ny zavatra iny, nefa talohan'ny hira io zany nilamina daholo rehetra io, na samy mpino silamo tsy de ahitana malon-draha be karaha igny, na entre fiarahamony koa de nilamina, fô 24 heures ny zavatra efa ambony ambany raha jiaby. Maro olo samby jirany tsy fangazo satria ambadika eo regnin'le namany io nagnandefa hira igny tsy faly izy ato, fa io tsy afaka hanao ninina. Donc zegny raha igny fa lasa fa vita. Ny zavatra mety atao donc zegny ny amin'ny magnaraka mino hafa mety samby tandriny amizay zegny atsika zegny, surtout ny mpamoaka hira zany, mba fitipitino ihany ny hira zay hoe ty mo mety amin'ny fiarahamoniny sa tsy mety. Tsy hoe mpino silamo ihany no jerena fa ny fiarahamonintsika mihitsy zany no tsara mba arovana mandilitra ny zavatra rehetra, satria io ny maha malagasy atsika araka ny tantara misy teto amin'ny firenena hoe karakory manotolontsika tagny niaigny teo aloha, zay namboan'ny obolagna maro hitantsika agny hoe trano atsimo sy avaratra zay tsy maliniky alofana. Regny tsisy diran'ny finoana fa le mahasamy mpino hoe amin'ny mahasamy malagasy ny jerena eto. De niany ty amizay zany atsika lasa ohatrany tsy olona firenena raiky, ohatrany tsy samy malagasy, lasa problème be fiarahamoniny. Donc eo amin'ny côté koa zany resaka finoana zany, atsika io tsy mitovy position, tsy mitovy zany, na samy mpino silamo izy nambaran'ny rahalahy tamin'ny vidéo nazy tagny hoe tsy mitovy. Misy le mpino silamo iato izy magnaraka foana, izy nahita namana nagnano silamo izy nagnaraka, izy nahita lafaminazy misy mpino silamo izy nagnaraka, fa izy tsy nianatra tsy nandaliny fa mahita olo mandeha mosquée mandeha izy, mahita olo magnano ramabany izy mifehy, mahita fotoagnany idy izy vao robe lava izy mandeha miaraka manao fety amin'ny olo agny. Misy position mpino silamo karaha io foagna, ary regny de tena mpino silamo lazagna azy regny. Misy koa olo ndraiky zegny nianatra de mba mahaihai kely zany, nahaihai kely fa tsy hoe nianatra diplômé na nino fa nahaihai kely. Misy amizay le olo sady nianatra izy nandalo igny, zavatra marigny ke arakaraka ny situation amizay no nanaovany sanany fanaohan-kevitra amle situation misy izy, mba zovy amin'olo le nandaligny finoana Islamo nahita raha igny mety, mino za fo mety tsisy na de raiky aza, fa amle partie anakoroa foana zany no mety amle olo zay nagnaraka ndraiky le olo le nianatra kelikely zany. Donc zegny tokony ho fantatry ny rehetra zavatra zay moa, aiza moa no tegna tokony arahiny am'ireo sokajin'olona telo reo, le nagnaraka sa le nianatranitra sa le tegna nandalo igny. Igny zegny mila
ahaizantsika rehefa hagnano référence am'le raha mahakasiky ny finoana ato anatin'ny finoana islam. Malahelo ny tena satria agnisan'ny mba mahatsaro hoe nahazo fampianarana kely mahakasika ny hoe Allahu akbar zany, fampiasaina amin'inona moa zany, inona ny degreny zany teny zany, mba efa nahazo fampianarana kely. Rehefa naheno am'izay zany fa misy hira ohatran'izao, mbola tsy lisy agnatin'ny boîte de nuit le raha fa efa hita fa rythme mandeha zany, rythme zay hoentigny amin'ny boîte de nuit, satria izy le raha izy tsy slow, izy tsy reggae, izy tsy kasoida fa rythme tegna tsy rythme antilahy, tsy rythme antibavy, fô rythme ny tanora, rythme zay mampihetsiketsiky, ary rythme zay mampihetsiky le sy tokony hetsefiny zegny amin'ny public zavatra igny. De anao am'izay nde hetsiketsiky vatagnanao tsy tokony hitsefigny amin'ny public, miaraka amin'ny zavatra haramo zay tsy tokony ataon'le olona mpanaraka finoana na olona zay tena zany teny manakaja agnatin'ny finoana islam zegny, vitsy ny fon'olo mpino silamo miaccepter raha karaha zegny. Misy izy ihany fa somary vitsy. Ka alhamdulillah am'izao fa somary miapaise kely tension raha io, de isoragna zegny. De anehoako fisoragna eto koa zany, anareo ray aman-dreny ao Antananarivo zay nitsangana nanomboka omaly sy ny tenako agnisan'ny mba niantso avy tagnatin'ny publication tagny fa hoe miantso nareo ray aman-dreny mpino silamo mba aneho hevitra ary hanao fanambarana mahakasika ny situation misy, fa lasa le silamo amin'ny sisiny ety zany no tena mitroatra mafy nefa tsy hay karakory position reo ray aman-dreny reo. Zay naantony nanaovako publication miantso nareo ray aman-dreny tsy ny fitondram-panjakana mba handray ny fepetra tokony resigny magnoloana ty zavatra ty, fa lasa ho problème amin'ny fiarahamonitsika mpino silamo zany, satria fa misy teny magnasasarazagna miteny fa hoe mibognosa agny nareo silamo reo amin'ny raha karakory loatra. Atsika mba nahay tantaran'ty Madagasikara ty eo amin'ny resaka islam zany, na mot ampiasaintsika malagasy fa presque mot islamique daholo ny ankamaroany. Anisan'izay ny fiarabana salama zay navitezany mboan'izay mamakafakafa tantara atsika, ny fito anarany andro anankifito agnatin'ny herinandro io, dinio tsara vitezany mboan'izy io. Rehefa hainao makafaky reny teny ampiasaintsika regny, hainao fa islam zany tsy vahiny eto Madagasikara. Ka tsy mahafaly anay ny hoe tenenina hoe nareo silamo tokony miala eto mandeha any amin'ny Arabie Saoudite any, zegny tsy teny fatao amin'ny masam-bolombelogno samby firenena anankiray, ary samby malagasy foana zany atsika ty, na dia tsy mitovy aza ny finoana zay hoarahantsika. Ka engane zany Allah le avotoa zay nahary atsika rehetrarehetra no hiaro ty firenena malalantsika zay iarahamanina ty, mba hanao atsika mba olombelona zay mba misy potipotiky fatahorana, mba hoe mba miasa loha rehefa hiteny zavatra mahakasiky Allah zany, dia mba hoe iza ma Allah zany, iza ilay antsoko zany. Enjeo hoe lehibeny zao tontolo zao, nahary ny tany sy ny lanitra, ilay afaka manasazy, ilay afaka mamalisoa. Donc tsy n'importe quel endroit no nde hitenenantsika an'izay. Atsika niany tsy afaka miantso ray aman-drenitsika, midaladala ray aman-drenitsika hoe ke magnitsikitsika vody ery, magnantso ohatra filoha, na hoe magnantso ray aman-drenitsika na babantsika na dadilantsika agny amin'ny bara agny, de magnitsikitsika ny raha tokony hetsefiny. Tsy sakintsika zany noho niny voninahitry ny ray aman-dreny sy ny olobe. Niany ty am'izay Allah zay gn'anaovantsika kidikidy anatin'ny zavatra zay tena mahafady. Zany tsy eken'olo jiaby zany, mety misy magneky fa tsy olo jiaby afaka agneky ny raha karaha zay, ka aza omenatsiny ireo zay malahelo tamy raha igny, fa rariny loatra zany raha ohatra ka alahelo. Ho anao zay tsy mahita ny hoe ino problème amin'ny raha igny, oka anao hijanogno tsy fahitanao izy, fa considéré koa le mahita fa le raha igny tsy mety na hoe tsy mendriky. Zay ngambany mba teny kely avokako manoloana iny zavatra io zany. Wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aime s'adresser en soi-disant président Islam Malagasy Absoir Saïd Arsène Zouki tamin'ny faculté de droit. Ataoko hoe atsika roa mety mikoana tsara satria atsika sambo amin'ny faculté de droit io. Azafady zany tena soi-disant anao président, fa anao jamais anao président, parce que président Islam Malagasy mila mandalo congrès, izay tsara nataonareo jusqu'lankia. Bako anareo teny hoe anareo mikaiky fanjakana mila tsanga amin'io video nataony Dalvis.
zaho misy raha ambarako anao monsieur le président, mbo tiako nanao débat taminao télévisé mihitsy am'le raha am télévision ikanao afaka zaho Majunga, zaho pré manongatana io 8 heures de temps lala fa tsara zaho mangataka débat aminao ndraka le olo akaikinao en soi-disant anareo miteny anareo miprésenter l'islam aminakay io livre io io ny principe de débat tsika parce que anao mavandy ndraka ireo élément nareo anareo mavandy a moskiriny ao eka moskiriny io ao frontière anareo fa frontière anareo tsy amin'ny anaran'ny silamo, excusez moi. Faharoa i ambarako anao monsieur le président Absoir Saïd Arsène, tsy nivakinao boky ampelatananao, tsy nivakinao. Fahatelo anao tokony gadraina satria anao avy mila mametraka tena arabo tompoinay, tena arabo mila taona sarobidy a Madagasikara. Io andanao an-tanina arabo, any anao an Arabie Saoudite any, any anao mampamasina teny io tsy masina. Io teny izay niresaina Abu Jahli, teny izay niresainy Yazidi mpamonolo, izay détruira alentournazy jiaby, teny izay nampiasaina Abu Lahab izay resainareo io, teny izay nampiasainareo izay farany tsy nanjary tambony tany ty, io teny io teninao teny io masina. Ika Dalvis izy nitenina na hoe Ndranahary bevata dikan'izany tsy masina, anao zany manambany teny gasy. Ika zany Dalvis niteny Ndranahary bevata à ce moment-là Dalvis tsy ataona problème, fa izy niteny arabe lasa problème. Écoutez mon frère, anao zoky en promotion fa za mahay tellement na mandodo vola loatra, tellement anareo fiainanareo tsara na mabokinareo. Misy verset meko anao andesinao réfléchir. Aloha zaho miteny misy interdiction kely zay misy raha tsy tokony resaiko fa resaiko foana. Wala taqulu lima tasifu alsinatakum alkadiba hadha halal wa hadha haram litaftaru ala Allahi alkadiba. Tsy anjaranareo mametraka azo atao ndraka tsy azo atao satria tous les tsy azo atao efa nambara izy io bien détaillé. Io livre anao io tibiano likulli shay, io livre ampelatananao io tsy anao no avy miteny ty azo atao ty tsy azo atao. Aza mavandy anareo am-Ndranahary io le verset teo avy mametraka lalàna anareo am-Ndranahary io tsy azonareo atao manday anara io satria toute lalàna efa nambara monsieur président, faux président ndaka ireo élémentanao tsy nianatra. Faharoy wa minan nasi ma yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Nareo namkoana Ndranahary anareo tsara nametraka fahitsina tambony tany, anareo tsisy livre ampelatananareo. Livre ampelatananareo livre nia livre ny Jadaly, ireo livre tahoty na narolombelo nandatsaka lio maro tambony tany navandy nintroduire teny mana hoe Allahu Akbar. Déjà Allahu Akbar io tsy asman-Ndranahary, io tsy anaran-Ndranahary. Anaran-Ndranahary Al-Kabir Al-Mutaal penariko anao tsara Al-Kabir, izy tsy Akbar. Akbar comparaison les plus grands, Dieu n'a jamais été plus grand parce que izy plus grand izy on commence par petit. Plus grand mandilatra i Ndranahary dhikrullahu akbar mety Ndranahary akbar. Déjà anareo navandy anareo io mot io anareo napitra azy io tam 200 ans après la mort de prophète. Dieu n'a jamais été plus grand. Dieu est grand mais c'est plus grand. Donc tsy io ro teny mila ataonareo masina, teny vandinareo na mifanomponareo sampy hoe teny io masina ki a dit ça ka inareo zao tsy ka manao débat. Ary anareo andeha ministre ny nany culture anareo andeha teny hoe ira io monsieur le ministre io vandy religion ro io vandy, on est prêt, on fait les débats. Tsy anjaranareo misakana olo am raha izay teneniny hoe Ndranahary bevata. Ino problème nareo? Ino ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurukum man dhalla idha tadaytum ila Allahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna. Chapitre 5 verset 105. Ndranahary tenanareo tsy afaka m'intervenir amin'olo na dia izy very
io fiainanareo samborinareo alaykum anfusakum tsy haiko la tena arabo mais c'est absoir mbola hainao tsy haiko raha nadinanao parce que anao mandody vola loatra la yadurukum ainao dikany la yadurukum tsisy dirary anao amin'ny raha ataony tsisy tsy haiko hainao dikany teny zany mais c'est absoir. Chapitre 3 verset 128 laisa laka min al-amru shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimuna. Ainao ndanary teny tamin'ny Muhammad anao tsy manana droit na dia kely amin'olo reo, c'est-à-dire tsy anjaranao mametaka lalàna amin'olo reo, io nanaka izy ndanary laisa laka min al-amru shay. Tsisy olombelo afaka m'intervenir amin'olo raiky amin'ndanarinazy azafady izy manana droit karaha olo jiaby manana droit. Ikatianareo ndanary gardienareo za vonivonareo biby nareo mila makadala olo babanay nataonareo karan'ireo ireo baba sofi reo natakenareo reo nipotenareo système reo tsara mandilatra anareo mpanombotra ano mainty méditation ndreo nipotenareo dahira ndreo nipotenareo io Allahu akbar tsy jaina tamin'ny dahira amin'ny dahira reo mifine amin'ny dahira reo mitariky amin'ny dahira reo nigaka fa reo endry sia tsara hitako ny teny parce que sia maindranary mandilatra anareo anareo tsy sindranary azafady bokinareo tsara mivakinareo anareo misy boky kaina Bukhari muslime boky izay nisoratanareo vandy feno anatin'izy io nanapotiky ty religion ty amin'ny chapitre 23 117 ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه حسابه عند أناريو وحبي سلفي عند ربه nanary tena le olo izay manompo kontrandranary andataka anareo inay jamais dit ça anareo tsy mahazo m'intervenir io nanazy ndakandranary isabuhu inda rabbihi anananjaro rabby anareo association nareo moskirin pangalatra moskirin sanandro la guerre nake anareo le mitsanga contre musique io anareo même la mandeha religion nay ty tsisy gardien taloha zay natory zay ny foa zay tsy sia samkaiky débat aminareo nianatra mikasika io sujet io parce que zany teninanareo taninarivo majanga 8 heures de temps débat télévisé tsy tianareo mahavandy loatra anareo la mandeha anarany islam depuis quand anareo islam anareo le boukhariuna tsy anareo musulman resaindranahary anareo wahabite salafiste panapotiky aboaly ndanahary amin'ny verset anakiray surat al-Imran chapitre 3 verset 177 ohatra za tsy diso inna alladhina ishtaraw al-kufra bil-iman lan yaduru allaha shay'an lan yaduru allahu shay'an tsy dondranary tsy hainareo tsisy raha mety mandrobaka andranareo anara io tsy masina le toetranao no mandranary ndranary apesa fahendrena fa tsy anara io napesainao kabone napesainao io tsisy dikany amindranary ombiandranary leonao mandrobaka andranary anareo za manao comédie à Madagascar manao comédie o miarondranary nombi anareo niarondranary anareo mpangala volan'olo manao hazy 120 millions olo sakinareo midétruire volan'olo andesinareo amin'ny trano mainty zanaka ny mosary alentournazy mosary lafaminazy ny poteny boko nankety anareo ny teninareo miarondranary tsy anareo ndro miarondranary ndranary tsy milanareo lan yadurullahu shay'a tsisy raha mahavita mandrobaka andranary io izakanio any lalamina tsy haiko raha ohatra hoe verset reo tonga tamin'ny messe absoir surat Muhammad verset 32 am surat Muhammad zavaindranahy tsara hoe inna alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi wa shaku rasulu min ba'di ma tabayyana lahumul huda lan yadhuru allaha shay'an apodiko lan yadhuru allahu shay'an io tsisy raha izay mety manaduraro amindranahary mampijaly azy mandrobaka azy mamparary fony parce que ndranahary tsy mitsy olombelo lan yadhuru allahu shay'an apodiko ndraiky lan yadhuru allahu shay'an donc commence izy io vidéo nakay teninareo fermez vos gueules
1000 anareo débat télévisé, c'est fini anareo mitsanga aminaran'ny islam. Tsy anareo présenter millions de musulmans Madagascar. Tsy anareo nentina. Izay poignée des hommes, c'est pas ou 120 personnes. Ty tsy nany wahabi, l'islam tsy nany wahabi salafi. Mbola misy babanay maro soufisme misy ambadika ao. Tsy anareo présenter islam, anareo présenter mpamon'olo, mpanompotrano mahitsy, mpamonomono biby. Tsy mafala anareo vidéo, débat télévisé. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.